Misy ange olona tsy vonona ilatsaka izy fa mety hoe nahazo soany amin'ny bahoretany izy mety nahazo vola kely dia nilatsaka dia avy eo lasa figurant fotsiny izy fa tsy tena hoe izy fantany izy tsy olany fantany izy tsy manana moyen iny ny azony atao dia nanemitremotra mihodikodinao dia mety rehefa tsy hiana dia mazary eritreritra korotana fotsiny eto amiko zany tsy tokony hiemotra intsony ny fifidianana ninona zavatra tonga tsy tokony hiemotra ny fifidianana satria ny mission ny gouvernement io dia hanao ny fifidianana misy mieritreritra hoe raha vao ny gouvernement zany dia fanakotanana daholo zany mission ny gouvernement anatanteraka fifidianana efa mandeha tsara izy io misy milaza hoe mitombo ny anaran'olona ao anatin'ny listra tombony bureau de vote normal zany na ny commune aza ny tombony isany ahoana moa tsy ampitombo bureau de vote tombony hoe isan'ny olona fa le problème fotsiny lalàna natao teto Madagasikara teto amintsika hoe aorinany 10 Mai zany efa tsisy tsony ny azo soratana olona dia nefa ny reo olona reo mbola misy mieritreritra efa nilazaina hoe na misy tonga taona aza aorinan'izay dia tsy mety tsofa miandry amin'ny fisokafan'ny fanoratana vaovao indray dia izay ny anamisika le ny akamaroan'le olona zany tsy vonona ny hitazona ny io datim-pifidianana io sy mety tsy manambola izy tsy manamoyen izy dia tsisy zavatra azo atao raha tsy ny manemitra tsy tokony hemitra intsony satria efa ho tapitra ny amin'ny 20 Janoary ny feptaona izay tsy maintsy hisiny ny filohan'ny repoblika eto Madagasikara dia raha ohatra tsy tanteraka zany dia lasa tetezamita indray dia fantatsika tsara fa ny tetezamitany mampidina ambany ny tany arakarepirenena satria raha mbola hiditra ny tetezamitsika dia tapaka indray famatsiana arabola dia inona ny iveloman'ny malagasy eto dia tsy maintsy tsisy fifamatsibola eo raha tsy mandeha araka ny lalam-pandroenana fantatsika tsara fa fiovana tsy manaraka ny lalam-pandroenana dia mahazo sazy ny firenena raha vao miditra amin'izay